Miarabanao ny tokantrano manaraka ny Météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zana-bolana mbola mitoetra ato atsimo Madagascar ilay renondraona vokatray dia mbola malefaka hatrany ny atsioka ny varatraza tsy maro toerana indraindray ny atmosfera eto amin'ny nosy manoloana izany fa manomboka ny talata kosa indray dia tombanana miverina mahazovana indray ny varatraza vokatray dia miverina ny orana malefaka miatoato any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo mety arahina herika kosa ho an'ny avoatany ny maripahana ihany koa dia midina araka izany ny maripahana ho an'ny avoatany sy ny faritra atsinanany Madagascar iray manontolo manomboka ny talata izay mety anivondrivotra ihany koa ny andro na homafy koa ny fitsokondrivotra indrindra ho an'ny avoatany sy ny tapany avaratry ny Madagascar iny toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy vao maraina mety mbola ahitana zavona hatrany ho an'ny atitany Madagascar misy ny orana tanivrao ny faritra atsimo atsinana sy faritra nosy ary ny tendro ny atsimo Madagascar maina kosa ny andro amin'ny faritra sisa oriny zavona ihany koa moa dia ny masoandro no mbola ibatoerana hatrany ho an'ny rapiso tolakandro mbola misy hatrany zay orana tandrivindraona zay ny faritra atsimo atsinana sy ny tendrony atsimo Madagascar misy kosa ny orana malefaka miatoato andrasana any amin'ny faritra sava ambatosoa sy ny any amin'ny faritra Nananjorofo ary ny tapany avaratra amin'ny faritra atsinanana ny ambiny dia mbola ny masoandro hatrany aloha ny ibatoerana raha ny maripahana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay raika amby roapolo ka hatramin'ny roa amby roapolo an'ny avoatany ary dimy amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo an'ny morontsiraka avoany atsinana sy avaratra atsinana Madagascar raha toka efatra amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo degré celsius kosa ho ny tapany atsimo sy ny atitany atsimo andrefan'ny nosy ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagascar dia telopolo ka hatramin'ny dimy amby telopolo degré celsius ny maripahana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay hatrany ho an'ny talata dia andrasana ny orana ho an'ny morontsiraka atsinana Madagascar izay miatoato izay mandritry ny tontolon'ny andro manomboka any amin'ny faritra Sava izany ka hatrany amin'ny distrikany Taolagnaro mandraona mety arahina herika kosa ho an'ny ilany atsinanan'ny voatany sy ny any amin'ny faritra loatra mangoro ary koa ny ilany atsinanan'ny faritry Sofiana eny amin'ny ilany andrefana moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripahana vao vinavina amin'izay andro ny talata izay sivy amby folo ka hatramin'ny raika amby roapolo degré celsius ho an'ny avoatany ary telo amby roapolo degré celsius ho an'ny tapany atsimo sy ny tapany atsimo andrefan'ny Madagascar iny ho an'ny morontsiraka avoany atsinanana kosa indray dia efatra amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagascar telopolo ka hatramin'ny dimy amby telopolo degré celsius hatrany ny maripahana vao vinavina amin'izay andro ny talata izay ny alarobia dia mbola andrasana hatrany ny orana malefaka ho an'ny morontsiraka atsinana Madagascar miatoato hatrany moa izay mety mbola arahina herika hatrany ho an'ny ilany atsinanany avoatany fa ny tapakandro hariva kosa mety hitoetra ny ny atitan'ny faritry melaky ny ambiny moa dia maina hatrany ny andro na dia somary holalovandrano indraindray ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy ny maripahana vao vinavina amin'izay andro ny alarobia izay fito amby folo ka hatramin'ny valo amby folo degré celsius zany hoe somary misongadina kokoa izay fidinana maripahana izay indrindra ho an'ny avoatany ny tapany atsimony Madagascar kosa indray indrindra ho an'ny tapany atsimo atsinana sy ny atitany atsimo andrefana dia raika amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo degré celsius ary ho an'ny morontsiraka avoany atsinanana dia telo amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo degré celsius ny any amin'ny ilany andrefana moa dia mafana hatrany ny andro indrindra ho an'ny morontsiraka izay tomanana mbola mahatratra hatrany amin'ny dimy amby telo degré celsius ny ambony indrindra raha ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagascar izay dia izay indray ny mety tamin'ny tian'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko